fadimy andiny fahavalo efisiana toko fadimy andiny fahavalo efisiana toko fadimy andiny fahavalo fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa nivokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny mamantatra izay ikasitrahany tompo ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany fa izay ataony ao amin'ny afiny dia mahamenatra na dia milaza izany azy fa ny zavatra rehetra raha anarina dia asehony mazava fa na inona aseho dia mazava koa izany no ilazany hoe ny foi azy ianao izay matory ary nitsangana ny maty dia ampazavanao Kristy. Amen. Resaka fahazavana mazava fa mazava fahazavana zay ny zavatra enitsika niverimberina teo ny apetraka amin'ny tompo amintsika dia zao maizina ianareo fa iny mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny noho izany mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ampianaran' Jesosy tsika androany ampianaran' Jesosy itsika androany mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ampianaran' Jesosy amiko sy aminao mandehana tahaka ny zanaky ny mazava mandeha tahaka ny zanaky ny mazava tsika rehefa mandeha tahaka zanaky ny mazava zany tsisy fiatsaran'elatsika tsisy fiafonafona tsisy zavatra tsy zavatra hafenony fa mazava eo natrehan'ny tompo ny fiainatsika mazava eo natrehan'ny lalasainapako ny fiainatsika mazava ao am' Jesosy ny fiainatsika maizina ianareo fa inona moa zany fahamaizinan zany fahamaizinan zany tsisy fiainan zany tsisy fiainan zany ny zavatra miova zany lazainy tompo maizina sy ny mazava tsy afaka hafaray maizina sy ny mazava ary ny fahamaizinan zany dia faharatsiana maro ao anatiny ao anatin'izany fahamaizinan zany raha ohatra tsika tarafiny tompo am'izao fotoana eto androany tarafiny tompo amin'ny fahazavana afaka ho aseho antsika daholo hoe ny fiainatsika rehefa jereny tompo rehefa ho tarafiny tompo ve araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo ve araka ny tenin'Andriamanitra daholo ve mandeha amin'ny fahitsiana ve mandeha amin'ny fahamarinana ve mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra ve fa zay napetraka ny tompo androany hoe maizina ianareo fa iny fa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny fa nefa maton'ny tompo miteny hoe mandehana tahaka zanaky ny mazava mandehana araka izay mampahazavatsika izay dia misy olona efa miala tao amin'ny maizina ao amin'ny mazava fa ny fomba fiaina mbola tsy ao amin'ny fahazavana fa mbola maizimaizina marina satisa tompo malatsika tsirairay avy tompo miaino amintsika ary mijery atsika fa zay no lazainy hoe averika le teny fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava misy fahamarinana mila fantatsika ndraindraytsika manana an Jesosy mahafantatra an Jesosy fa ndraindray toetratsika ny fomba fanaotsika ny fitenitsika ny fomba fiainatsika mihitsy tsy arakiny mahafantaratsika an Jesosy zay mahatonga tenin'Andriamanitra milaza tao amin'ny Efesiana ity hoe aza atao teoria fotsiny hoe ao amin'ny mazava ianao fa anao hita profo amin'ny fiainanao isanandro isanandro le vokatry le mazava eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Aza atao teoria hoe kristianina zanak'Andriamanitra titre anarany fotsiny fa ny fandehananao ny fiainanao na tsy miterana ianao tokony ho hita hoe zanaky ny mazava tsisy olakolaka tsisy maizimaiza tsisy akinafinafina fa mazava eo anatrehan'ny tompo daholo maizina ianareo fa iny mazava ao amin'ny tompo ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny fahazavana ozy izy dia amin'ny fahatsarana rehetra ny fahamarinana ary ny fahitsiana fahamarinana fahatsarana rehefa manana an Jesosy raha lasaina bavy tsy mifosafosa intsony satria ny zanaky ny mazava tsy mifosafosa pratika ny tonga dia resahantsika eto ao amin'ny fiarahana miaraka amin'ny Jesosy rehefa manana an Jesosy Kristy manana an'ilay fahazavana mandeha tahaka ny zanaky ny mazava dia tsy mifosafosa intsony. Haleluia.
tsy ho ataontsika angamba ny définition eo mifosafosa fa tonga dia fa ay zany. Raha misy olona mila resahana atontsika mivantana izy resahana. Ny obolana dia miteny mihitsy hoe rehefa ohatra ozy izy ka tsisy tsony mifosafosa dia milamina. Fa raha ohatra ka misy fosafosa dia mbola misy adiady foana. Fa raha vao mitsahatra ozy izy mifosafosa tsisy tsony dia mitsahatra ny ady. Rehefa mandeha ao amin'ny mazava tsika, mazava amin'ny fisainantsika, mazava amin'ny fotsika, ary tsy misy olakolaka tsika fa mandeha amin'ny fahitsiana eo anatrehan'i Jesosy. Fomba fiainana araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ianarantsika. Miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mandeha tahaka mazava. Rehefa miteny koa ny tenin'Andriamanitra hoe mandeha tahaka mazava, rehefa ho amin'ny fahazavana izany tsisy fialonana. Rehefa tarafin'ny tenin'Andriamanitra zany dia miala ho azy ny fialonana. Fantatrao fa zay tsara ho anao dia ho anao, zay tsara ho an'ny hafa dia ho an'ny hafa. Ary mazava ny fonao ho an'ny olona rehetrarehetra. Fa ny olona ho amin'ny maizina no misy fialonana. Ny olona ho amin'ny maizina no mbola misy kifosafosa. Fa mandehana tahaka ny zanaky ny mazava tsy ho tononona eo amintsika intsony zany. Tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe fahatsarana sy ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Rehefa ohatra ka mipotra tsara amin'ny mazava ao an-trano tsisy gadradraka samy mipotrapotra eo. Tsisy bibibibikely, tsisy katsasaka samy mipotra eo. Ty tonga dia mipotra ny mazava. Zany hoe rehefa tarafin'ilay fahazavana koa tsika, miala daholo zay aizina rehetrarehetra. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Jesosy milaza Jaona 4:12, izao ny fahazavana izao tontolo izao, zay manaraka tsy handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana ina. Ny zavatra ilayntsika dia izao, le fatahorana an'Andriamanitra ao anatsika. Rehefa ao anatsika fatahorana an'Andriamanitra, misy mazava ao dia mandeha amin'ny mazavatsika. Na iza mahita atsika, na iza tsy mahita atsika, na iza mijery atsika, na iza tsy manara maso atsika, na tsy manara maso atsika, ao ambony ao misy manara maso atsika. Na ianao rery ary ny eto, zay ataonao sy ny rehetrarehetra fiatsika eo, ao ambony ao misy kamera. Io kamera io tsy mety tapaka io. Tsy mety feno ny kartan'io hoe karta mémoire, feno le karta mémoire ao an-danitra ao, tsy hita intsony le zavatra ataonao. Io karta io tsy haiko hoe firy tera, goafana be hita daholo zay ataontsika tsirairay avy. Tsisy fotoana anankiray hoe tsy connecté tapaka le kamera dia tsy hita ny nataonao. Fa hita ny ao ambony foana ny ataontsika tsirairay avy. Ary rehefa izay ny ataontsika fiainantsika, fantatsika fa mbola ampamoahantsika amin'ny zavatra rehetra. Na ny teny ataontsika, na ny fietsika ataontsika, na ny fomba fiainantsika tsirairay avy, mbola ho ampamoahantsika amin'ireny rehetrarehetra ireny. Inona no angononao filma ao an-danitra ao amin'izao? Raha ohatra voaka amin'izay ny titre ny filma tantely. Ndao hijeren'izany filma tantely zany, nanomboka tamin'ny Alatsinainy io, hatramin'ny androany Alahady, mandeha filma 24 heures sur 24. Savy antsika io iny fa mipotra le vidéo kaka. Aiza le kasety tonga dia dorana mpitehana mihitsy angamba tsisy mampijoro azy. Mandehana tahaka ny zavanaky ny mazava. Fa za milaza amintsika fa raha ohatra ka tena zanak'Andriamanitra tsika, mandeha amin'ny fahamarina, mandeha amin'ny fahitsiana, dia sahiteny mihitsy Andriamanitra ohatrany tamin'ny resahany tamin'ny Satana hoe hitanao ve Joba? Hitanao ve Joba mpanompoko? Tsisy olona ohatran'io. Fa olona marina io. Jesosy ve samy teny amin'izany amin'ny Satana amintsika tsirairay avy hoe hitanao ve tantely? Dia hoy Satana hoe ahoana ny avalan'ny Satana? Raha miteny hoe tenin' Jesosy hoe hitanao ve ianona mpanompoka tsika tsirairay avy eto ny anarantsika? Andriamanitra ve sa mijoro miteny hoe hitanao ve ranona fa tena ao amin'ny fahamarinana izy, ao amin'ny fahazavana tokoa izy? Fa indraindray adinontsika fa misy an'izay kamera zay eo ambony ao. Zavatra rehetra zao fa misy kamera vidéo de surveillance daholo, miditra amin'ny grande surface ianao, ny any ampitan-dranomasina moa eny an-dalana dia efa misy kamera foana. Dikan'izany ny olombelona ary manana kamera hijerenanao, maika fa ao an-danitra ao. Tsy hoe kamera firiny ao. Mahita io fonao tsy mivoaka io efa misy kamera koa mijery ao anatiny io. Tsika tsirairay avy eto. Fo mamela heloka ve? Fo mity ve? Fo tsy medaladala mamorona sain-dratsy ve? Fa zao ny lazainy ao amin'ny ohabolana hoe zavatra anisan'ny halan'i Jehovah dia fo mamoro sain-dratsy.
mbola tsisy action akory a fa voafo mieritreritra fotsiny efa alan' Jehovah zay re olona iza no vonjena voatrany sarotra be zany daholo ve fa hitan'Andriamanitra ny ataontsika tsirairay avy ary zay ny teny nambarany Solomona rehefa namarina ny teny izy ao ampitoro teny hoe zao be da be ny resaka fa zao no atao Andriamanitra no atahory Andriamanitra no atahory fa ny zavatra rehetrarehetra nataontsika dia hoentina ho tsaraina na tsara na ratsy jerentsika kely ao amin'ny mpitoro teny mpitoro teny toko faharoambe folo andininy fahateloambe folo mpitoro teny toko faharoambe folo andininy teloambe folo mpitoro teny toko faharoambe folo andininy fahateloambe folo ary rehefa re izany rehetra zany dia zao ny farany teny Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany ny tokony ny ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy mila manana an'izay fisainana izay tsika mila manana an'izay eritreritra izay tsika hoe Andriamanitra hitondra ao amin'ny fitsarana na tsara na ratsy na soa na ratsy dia ny zavatra rehetrarehetra hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana zay mahatonga ny olona misy miteny rehefa miteny ohatrany tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra ataony fa olona matahotra an'Andriamanitra tsy sa manaratsy olona tsy sa miteny ratsy olona tsy sa mangalatra tsy sa mijangajanga tsy sa manao zay fahotana satria fatany fa mahery io Andriamanitra io ary Andriamanitra mamaly ny natao rehetrarehetra na tsara na ratsy apetraka ny tompo amintsika androany maizyntsika fa iny mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava mandehana tahaka ny zanaky ny mazava mandeha amin'ny fahitsiana mandeha amin'ny fahamarinana Madagasikara mampalelo ny eto Madagasikara fa raha ataoko hoe raha jerena ny zava-misy dia ohatrany hoe tsy misy toy ny fatahorana an'Andriamanitra ny amin'ny ankamaroam-piainana fa lasa famono ny olona fangalatra tsisy fahamarinana tsisy fandehanana amin'ny hitsiny tsisy fitsinjovana ny hafa tsisy fatiavana nefa rehefa jerena dia makany am-piangonana daholo isan-kalahady rehefa jerena dia makany am-piangonana rehefa sabotsy rehefa jerena dia misy fotoana le any amin'ny resaka fivavahana lasa kultura le fivavahana kolotsaina fa tsy fiainana miaraka amin'i Jesosy fa rehefa tena tafahoana amin'i Jesosy ange tena miova ary lasa mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahitsiana lasa miregle zay rehetrarehetra tsy mety amin'ny fiainana lasa mandeha araka ny fahitsiana araka ny tenin'Andriamanitra rehefa hazavainy ny fanamasiny tsika eto zao ny tompo mahita antsika tsirairay avy mahalala ny fiainantsika tsirairay avy ary ny tompo dia hiteny amintsika hoe amboary ny lalanareo amboary ny lalanareo ataovy marina ny alehanao ataovy araka ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao fa tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra tsika raha tsy araka ny sitrapony ny fiainantsika mazava ao amin'ny tompo mandeha amin'ny fahazavana halleloia feno aizana ny tany feno fahalotona ny tany feno tsy fahamarinana ny tany feno tsy fandripahalemana ny tany fa ianao raha mandeha amin'ny mazava ary ianao zanaky ny mazava tokony hitondra izay fahazavana izay ho an'ny hafa ianao hitondra ny fahamarinana hitondra ny fahitsiana hitondra ny tahotra an'Andriamanitra hitondra araka izay sitrapon'Andriamanitra rehetra miteny aminao Jesosy androany amboary ny lalan'i Jehovah amboary ny lalanao evero ny lalanareo zay voasoratra any amin'ny Jeremia any toko 7 rehefa nasain'Andriamanitra nijoro izy teo anoloana ny tempoly teo ambaravarana zay rehetra miditra nifamezivezy eo dia zay ny afatra napetraka hoe evero ny lalanareo evero ny lalanareo amin'ny teny malagasy izy evero ny lalanareo fa raha amin'ny teny frantsay réformer vos voies réformer zany hoe tena ovay ny fomba fiainanao ovay ny fomba fataonao ovay ny lalanao sy ny fombanao rehetra
fa mila mandeha amin'ny fahazavantsika tsirairay avy, mila mandeha amin'ny fahamarinantsika tsirairay avy, mila mandeha amin'ny fahitsintsika tsirairay avy. Andriamanitra dia mazava dia ahoana tsisy maizina akory ao aminy. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Avy aloha azavain'i Jesosy izay maizimaizina kely rehetrarehetra any aminao any. Tsory eo amin'i Jesosy izay maizimaizina tsy araka sitrapony rehetrarehetra fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraintsika amin'izany rehetra izany ozy ny tenin'Andriamanitra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha zavatra na nataony ao amin'ny maizina hozy izy mahamenatra na dia milaza azy aza, ny ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza azy aza. Faharoa ambin'ny folo. Mila mandeha amin'ny fahazavantsika, mila mandeha amin'ny fahitsintsika, mila mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra tsika, tsindrina foana izay teny izay. Aza manala baraka ny anaran'i Jesosy raha lasa anabavy. Aza manala baraka ny anaran'i Jesosy. Matetika ny olona dia ianao ny jereny rehefa hoe hivavaka izy. Dia rehefa mahita anao izy ka manafotoana ny ataonao sy ny toetranao dia ozy izay tsy hivavaka. Satria ianao no ambassadeur, nefa ilay ambassadeur ohatra ny ratsy ny fitondrantenany tsy mametaratra an'ilay fahatsaran'ilay Andriamanitra sy Jesosy Kristy, dia takona ilay filazantsara dia tsy hisy te hivavaka tsony. Tsy hisy te hivavaka tsony satria ilay vavaka lasa fitaka, lasa fangoronam-bola, lasa ataoko hoe fanafenana ratsy atao dia mivavaka. Tompo ane hamindra fo amintsika. Tompo ane hamindra fo amintsika. Fa androany Jesosy androany tena te hanitsy, te hanamboatra, te hanova ny fotsika androany. Mba tsy zavatra ety ivelany. Zavatra nanomezan'i Jesosy tsy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna mihitsy dia ilay fisehosehoana ety ivelany. Andriamanitra nefa mazava ary hitan'Andriamanitra ny fiainan'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sy ny jiosy. Ety ivelany izy 20 sur 20. Zay 20 sur 20. Ny akanjo madio, ny fombafomba fiainany tena hoe olona marina. Fa Jesosy rehefa nandinika azy dia Jesosy hoe loza anareo. Loza anareo. Ao anatinareo ety ivelanareo miseho madio, fa ao anatinareo feno loto, feno robaka, feno fitaka. Satria tsy mampiatra ilay tenin'Andriamanitra fa fisehoana ety ivelana. Zay mahatonga hoe ity firenena ity manaja am-bolony fa ny fony lavitra. Aoka ny tsika tsirairay avy eto nanaja molotra fotsiny. Aoka ny tsika tsirairay avy reto no fisehoana ety ivelana fotsiny mivavaka kristianina, fa rehefa azavain'ny tenin'Andriamanitra, rehefa tarafina ny ao anatsika dia zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zavatra maro tsy araka ny tenin'Andriamanitra, fa amboary haintsio araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika. Apetraka amintsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany, fa matetika izay mihitsy lasa sakana amin'ny filazantsara ny fiainantsika. Lasa sakana mahatonga ny olona tsy hivavaka, tsy hanaiky an'i Jesosy, tsy handray ny famonjena ny fahitany antsika. Dia samy manontany, samy mieritreritra, samy mijery. Mateo ty ve? Mahatonga ny olona te hivavaka, te handroso amin'i Jesosy ve? Izao. Fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy izany. Mahatonga ny olona holiana amin'ilay fanjakan'ny lanitra ve? Mahatonga ny olona holiana ny amin'ilay filazantsara ve? Izao. Ny fiteniko, ny fietsiko, ny toetrako, ny toepoko, ny fomba fanaoko rehetrarehetra mitaratra fahatsarana ve? Fahitsiana ve? Rariny ve? Fa izao no solo-tenan'i Jesosy. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao ny trompetra no maneno ny valambalana, iza tsoy ny vonona hiady. Tsy zay? Amin'ny Korintianao misy an'izay. Raha vao ny trompetra ozy izy manao fanenoneno hafahafa, iza tsoy ny vonona andeha hiady. Amin'izao fotoana ny trompetra rehetrarehetra mamalakira daholo ny akamaroany. Dia tsisy vonona andeha hiady intsony, fa milalao ny atao rehefa mivavaka. Manao comédie musicale ny atao. Aiza nisy comédie musicale izany any an-danitra? Aiza nahitandry Paoly sy Repetera manao comédie musicale? Tsy comédie nge ty miaraka amin'i Jesosy ty. Tsy comédie ty fa tena fitoriana ary fanambarana ny fahamarinana. Halleloja. Mandeha araka amin'ny mazava. Ny fiainako ve mahita taratra fa misy endrika Jesosy ve? Misy toetran'i Jesosy ve? Jesosy mandehandeha ve? Halleloja. Ianao mihitsy ny resahana. Ianao mihitsy ny resahana.
matetika ny olona koa rehefa miresaka dia pasteranay zao, ny pasteranay ohatran'izao, ny pasteranay ohatran'ry, fa ianao manahoana? Halleloja! Tsika tsirairay avy e nisy eo anatrehan'i Jesosy, fa tsy pastera nisy eo aminao eo anatrehan'i Jesosy ho anao e. Fa tsika tsirairay avy. Tsika tsirairay avy nisy eo anatrehan'i Jesosy. Tsika ve tena mitondra ny afatra Jesosy, mitondra an' Jesosy, manambara an' Jesosy. Fa ny olona tsy te hivavaka ntsony amin'izao fotoana. Ny olona tsy te hiditra am-piangonana ntsony amin'izao fotoana. Ny olona tsy te hihaino resaka fivavahana ntsony amin'izao fotoana satria be da be ny faharatsiana hita amin'ilay fivavahana. Satria tsy Jesosy ny ambara ao fa religion. Dia ny olona leo ny religion. Ny religion izay fombafomba mpivavahana, rafidrafi-pitondrana sy zavatra ny tany, fa tsy Jesosy mamonjy, Jesosy mpanavitra, Jesosy mpanafaka, Jesosy mame fiainana no ambara. Dia androany Jesosy tena te mihitsy hoe avozy mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ataovy pratika mihitsy fiainana ity tenin'Andriamanitra ity. Rehefa mandeha amin'ny mazava zany, tsy mametsifetsy ny hafa intsony. Halleloja. Pratika ho any tonga dia resahantsika eto. Rehefa mandeha amin'ny mazava zany, tsy mametsifetsy ny hafa intsony. Aleo ary fihetsehana tsy izay mametsy. Manaiky an'izany ve ianao? Paoly dia niteny misy tamin'ny Korintianina hoe inona ty ataonareo ty ry Korintianina? Milaza nareo fa kristianina. Nefa misy dosie anareo any amin'ny tribonaly. Olona ray mivavaka ato ihany nareo fa manana ady any amin'ny tribonaly. Ary le adinareo any amin'ny tribonaly, zao tontolo izao no mitsara anareo. Inona zany ataonareo zany? Kristianina ve dia manao an'izany? Mifampitory eny amin'ny tribonaly. Satria nahoana? Le nofo no mibahana. Le sitrapony nofo, le mbola izao no mibahana. Halleloja! Raha lasaina bavy, iainana ny filazantsara, mandeha amin'ny mazava raha lasaina bavy, mandeha amin'ny fahitsiana. Mafy, lalana ety sady tery hozy Jesosy. Zay ny lazainy Jesosy. Lalana ety sady tery. Ahoana lazainy Paoly ihany toy an'ileo amin'ny Korintianina? Maninona moa nareo raha mba manaiky ambakainy? Tonga dia izay mihitsy nitsorin'ny Paoly tamin'ny tao amin'ny Korinto. Maninona nareo miady any amin'ny tribonaly, miady zozoany, miady ny anjara, maninona raha mba manaiky ambakaina kely nareo? Fa mamenatra, kristianina nefa zao tontolo zao ny hitsaranao, ianao ara voalaza, ianao ara mbola hitsara anjely. Mila miverina atao amin'ny filazantsara mihitsy sika. Mila miverina atao amin'ny filazantsara tsika. Halleloja. Miteny amintsika mihitsy ny tompo androany. Mianaha ny fahamarinana, mianaha ny fahitsiana. Nahoana raha manaiky ambakainy nareo? Ka tsy haiko ny avalinao amin'izany, iza koa ny anaiky ambakainao. Fa zay no apetrako amintsika hoe tsika rehefa mandeha amin'ny mazava, tsy mametsifetsy olona izany intsony. Tsy fantatra mahatonga anahy miteny an'izany. Fa tamin'iny herinandro iny aho rehefa za misy fotoana mipetraka rery zasy Jesosy eo mihaino dia misy ohatrany hoe misy havatra mafimafy tsy liany Jesosy, apetraka Jesosy mihitsy, dia apetraka Jesosy amiko ato anaty. Raiko amintsika mihitsy hoe aza vela ho ianao no mahatonga ny fanafitoana, mahatonga ny olona tsy hivavaka. Aza vela ho ianao no sakana tsy mahatonga ny olona hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha izany dia fahatafitonana lehibe izany ary tompon'andraikitra ianao. Aza vela ho voaloto ny filazantsara noho ny ataonao, noho ny fihetsikao, noho ny fitondrantenanao sy ny mombamombanao. Apetraka ny tompo amintsika tsirairay avy izany. Io tsy vitan'ny teoria mivavaka sy kristianina, fa aiza le vokatra. Vokatra entina dia fahamarinana, fahitsiana, tahotra an'Andriamanitra. Halleloja. Ao amin'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina dia milaza an'izay koa hoe aoka ozy izy tsisy anana saina hifetsy ny rahalahiny. Tesalonianina voalohany toko fahadimy izay na toko faefatra hoe aoka tsisy ana-tsaina hifetsy ny rahalahiny. Matetika masy rehefa mpiray-tam-po amin'ny tompo dia ohatrany fandefindefitra dia misy ny fametsifetsy. Raha lasaina vavy mandehana ny fahitsiana. Aza manararoatra ny fahatsoran'ny hafa. Aza manararoatra ny fahatsoran'ny hafa. Aoko ho mahitsy sy marina eo anatrehan'i Jesosy. Halleloja. Apetraka ny tompo amintsika tsara mihitsy izany teny izany. Apetraka ny tompo amintsika izany teny izany. Mijery an'ilay aoka tsisy anana saina hifetsin-dralahiny anganareo. Jerentsika kely azy zay. Tesalonianina.
Tesalonianina voalohany toko faefatra misaotra andininy fahaenina. Mba tsy hisy ianao saina hifetsin'ny rahalahiny amin'izany amin'ny raharaha. Resaka raha tena izy aloha ty Tesaloniana ty resaka fijangajangana, resaka fahalotona, resaka fangalaram-badin'olona. Aleo rehefa manambady ianao vadinao ihany, vadinao tsy mijangajanga fangalabadin'olona. Zay ny tena votoatiny eto amin'ity. Fa azo lazaina mihitsy, hitarina mihitsy le izy hoe aza manao saina hifetsin'ny rahalahy sy anabavy zany. Mandehana amin'ny fahatsorana, mandehana amin'ny fahitsiana. Tao amin'ny fahamaizina nametsifetsy zany, fa rehefa amin'ny fahazavana tsy mametsifetsy tsony. Amen. Raha mbola ao mametsifetsy, mbola ao amin'ny maizina zay. Apetraka ny tompo amintsika tsara raha ny teny zany. Mampalahelo mantsy fa misy zavatra ke rehefa misy zavatra ne tsika io zany tenin'Andriamanitra hoe misy moa izy fahotana ataon'ny olona tsy hita vetivety eo. Fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana zay vao hita mipoitra vany izy. Fa misy ny olona tonga dia hita eo ny eo. Ka za miteny amintsika raha manana an Jesosy tsika, ary eo amin'i Jesosy tompo, misy fahotana tsy hita eo ny eo fa hita eo ao arindrina kely eo. Misy tonga dia hita eo ny eo. Andriamanitra tsy azo vazivazina zay nafahafony olona noho izay, ary Andriamanitra mampiseho miariary zay rehetrarehetra ao amin'ny maizina. Dia apetraka ny tompo mihitsy zay hoe mandehana amin'ny fahitsiana raha lasaina bavy, mandehana amin'ny fahamarinana. Fa zay ny tsy ampy eto amin'ity firenena ity, zay ny tsy ampy eo amin'ny fiangonana. Misy olona nampiana tany aloha tany, dia niteny izy hoe mianatra. Tsy eto zany, tsy olona eto zany. Dia omena ny ekolazy, omena ny fourniture kristianina ampino manana Jesosy, ka ity ekolazy fourniture ity tsy ampiasaina atao ininona fa hoanina amin'ny zavatra hafany. Any arindrina vao maheno hoe anambady izy. Fianarana ny atohana ko ariariana tsy hita zay diploma fa anambady izy. Azonareo ve ny tiako lazaina? Mandeha amin'ny fahamaizinana, mandeha amin'ny fanapakana. Raha kristianina raha lasaina bavy tsy manambaka zany intsony. Tsy mametsifetsy olona zany intsony. Tsy manao zavatra ambadimbadika sy manodikodina zavatra zany intsony, fa mandeha amin'ny fahazavana. Mandeha amin'ny fahitsiana, mandeha amin'ny fahamarinana. Zavatra petraka amintsika pratika foana. Tsy fantano amintsika tsirairay avy ato. Za manokana, zay nataoko hoe za miaraka amin'i Jesosy. Zay tsy dia rahana amin'olona be, fa raha vao irahana amin'olona be, dia ozy le olona aveo rehefa hitory teny sao dia le za niaraka tamin'iny ary nitoriany teny eo. Dia zay tsy dia rahana amin'olona be, fa ozy izy hoe toriany any amin'ny teny any indray sao le fiara. Dia aleo tsy miarakaraka, dia le fanahy masina miteny eto. Raha misy olona manam-bola aminao, ka tokony averinao le vola, dia avereno araka ny tokony amerenana azy zay. Tsy miteny n'olona ray manokana eto antiako tenena fa fanahy masina no mampiteny anazy zany. Raha tara dia teneno fa taraiky. Raha lasaina bavy fahamasinana andresantsika, fahazavana ny tena torintsika. Ho avy Jesosy any maro lanitra, mila olona marina sy masintsika. Haleloia! Raha misy olona manam-bola aminao ka tsy mbola voaverinao, resao izy raha mbola tsy tafaveriny. Haleloia! Raha misy olona manam-bola aminao, mbola tsy naverina, azo dina fanina fa avereno. Haleloia! Aleo pratika ohatr'izay le izy. Matombo tena izay ny tompo, misy afatra apetraka izay eto. Zany le fahamarinana, zay le fahazavana. Pratika ohatr'izay fotsiny le izy dia hita ho azy. Fa indraindray kristianina mahamotsampony. Marina e! Mahamotsampy zavatra tsy hita any amin'ny jentilisa, hita any amin'ny kristianina. Dia hozy ny olona raha zany mivavaka, zay tsy hivavaka. Satria manafitohana ny fomba fanao sy ny fihetsika atao. Raha lasaina bavy rehefa mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahitsiana, ny tompo atahory ary mandehana amin'ny fahazavana. Azo dina fanina. Zay zavatra tiana tenena. Azo dina fanina. Raha misy zavatra tokony ho reglenao, raha misy zavatra tokony ho fainao, raha misy zavatra tokony ho averinao, azo dina faninao izy. Rehefa tsy nitena ave tsy efa fantany hoe zay moa zany le izy. Tsy mazava zany raha lasaina bavy. Mandeha amin'ny mazava dia tonga dia tsorona, miresaka mazava. Atsy rehefa tsy nitena ave tsy efa zay zany e. Tsy zany. Eto amin'ny fahazavana, tahaka ny fahazavana ao amin'ny Kristy. Haleloia! Mandehana amin'ny fahitsiana, mandehana amin'ny fahamarinana rehetrarehetra. Haleloia! Zao lazaiko antsika, tompo mahataterana ny zavatra rehetra, ary ny tompo ny zavatra rehetra. Raha ianao manana an Jesosy, Jesosy mamatsy anao.
Jesosy mamatsy anao. Jesosy mamatsy anao. Miteny antsika amin'izay ako. Ny tiako tenena amintsika dia izao. Pratika ho zavatra resahako amintsika, ary resahako amintsika rehetrarehetra izany. Raha ho amin'ny tompo ianao, raha ho amin'ny tompo ianao, Jesosy mamatsy anao ary manome anao izay tokony ho anao. Mazava amintsika ve izany tian'ny tompo tenenina izany? Mandehana amin'ny fahazavana, mandehana amin'ny fahitsiana. Tompony lanitra ny tomponao, tompony arena ny tomponao, tompony zao tontolo izao ny tomponao. Hitantaratra eo aminao ve izany? Hitantaratra eo aminao ve izany? Fahazavana, zany hery, zany arena sy voninahitra omen'ny tompo izany, ary indrindra le fiainana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Fiainana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Fa rehetratsika miafokafona. Rehetratsika mety tsisy mahita, tsisy mahafantatra, fa ny tompo hoe mahafantatra. Raha lasaina bavy tia anao Jesosy, ary tia fiangonana madio izy, tia fiangonana masina izy, tia fiangonana marina izy, tia fiangonana tena hoe mandeha amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana izy, ary mandresy fahotana. Zao lazaiko antsika, lalàna napetraka Mosesy, enjana dia enjana. Fa ny lalàna napetraka Jesosy mbola enjana noho izay. Marina sa diso? Mbola enjana noho izay. Raisiko ohatra fotsiny. Lalàna napetraka Mosesy dia maso olo maso. Fa tsy izay ny lalàna napetraka Jesosy. Za kosa ozy milaza anareo. Za kosa milaza anareo. Tiavo amin'ny fahavalonareo. Mivavama izay manenjika anareo. Aiza ianao amin'izany? Misy mbola tamana ao amin'ny lalàna Mosesy eo. Neny Jesosy efa nanafaka tao amin'ny lalàna Mosesy. Neny Jesosy mbola afo be noho izay. Tsy mamaly ratsy ny ratsy. Na fanaratsiana ny fanaratsiana. Tsy mitady ny azy. Halleloja! Tiavo amin'ny fahavalonareo, mivavao an'izay manenjika anareo. Vao tamin'ny Andriamanitra nisy izay hoe ranoana ny fahavalonao, ome ho aniny izy. Fa tsy hoe ranoana ny fahavalonao, avelao izy mbola nona eo. Fa ome ho aniny izy, raha manketa eto ome ho rano isotroana. Izany le pratika raha lasaina bavy, ary rehefa ao amin'ny fahazavana, miala daholo le aizina rehetrarehetra. Miala daholo le aizina rehetrarehetra. Halleloja! Fantatrao ve efa zanak'Andriamanitra ianao? Fantatrao ve efa tiany Jesosy ianao? Ary fantatrao ve efa tena hoe Jesosy manova anao? Zao zavatra tena tiany tenenantsika, matombo teny an'izany. Misy koa mantsy milaza hoe filazantsara ny olona amin'izao koa misy filazantsara mampiorory sy mampitahotra fotsiny. Ohatra mampiorory sy mampitahotra rehefa milaza filazantsara. Fa tsy milaza le Andriamanitra fitiavana. Fa tsy fantatrao nga le tenin'Andriamanitra milaza hoe efa apotitry ny azo ny famaky. Mampiorory zany sa tsy mampiorory? Eo apotitry ny azo sady ny famaky. Raha tsy misy mamovo mendrika ny fibebahana dia ho kapaina izy. Atsipy any anaty afo ka homay. Aiza ary le olona miteny hoe ohatrany hoe mampiorory ianao, zany ara vao maika mampiorory, vakinao atao anaty baiboly. Eo apotitry ny azo sady ny famaky. Zay tsy mamovo tsara, tsy mamovo mendrika ny fibebahana dia ho kapaina dia atsipy any anaty afo. Atao anaty baiboly ke zany. Ary matombo teny izany mampitandrina mba hazon'olona fiainana mandrakizay. Satria mazava tsy hafempenina zay tokony ho tenenina rehetra, zay tokony ho ambara rehetra dia ambara ananany olona famonjena. Ny fibebahana, ny tahotra an'Andriamanitra. Jesosy ke rehefa niteny ilay fiangonana fito ao Azia, dia misy fotoana hoe manateny kely aminao, zao tsy mety ataonao, tia tsy mety ataonao. Zany le mandeha amin'ny fahazavana, manitsy, manoro zay tsy mety rehetrarehetra. Halleloja! Ny filazantsara dia tsy hafempenina le fahamarinana, fa lazaina zay fahamarinana, lazaina zay tsy mety mba hazon'ny olona famonjena. Sambatra ianao manana an Jesosy raha manana an Jesosy ianao eto. Fa rehefa manana an Jesosy ianao, zao no lazaiko anao, raha manana an Jesosy ianao ka mibebaka marina, dia afaka formatena le karta ao ambony ao. Azonao ve zany? Afaka fafana daholo le zavatra tao amin'ny kamera tao nanomboka tamin'ny latsinay sy tsy haiko nanomboka oviana raha mibebaka ianao androany. Raha mifony ianao androany, tonga dia rahan Jesosy mamafa an'iny tanteraka.
Haleloia. Tsy filazantsara vaovao mahafinaritra ao amin'je vaovao mahafaly ao am' Jesosy ve sa? Haleloia. Tsy hotsarovan Jesosy tsony ny fahotanao. Tsy hotsarovan Jesosy tsony ny fahotanao. Zaho izy efa mandevona fahotanao taka ny fandevonana ny zavona. Ny diovika ianao, ho amariniko ianao, ho amasiniko ianao, raha manatona an' Jesosy ianao androany. Raha manolo tena ho an' Jesosy ianao androany. Raha mifona ianao am'izay lasa rehetrarehetra, dia averin' Jesosy vaovao ndray ianao. Zay mahatonga le iran'lerala zay hoe ho averina hatrany voalohany. Dia manomboka eo kamera vaovao, karta vaovao, vaovao be daholo amin'izay ianao. Zany nge miaraka amin'i Jesosy, le volon' Jesosy ny fahotana. Ary tiako ampahafantarina antsika mihitsy zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Ambony zany, tian'Andriamanitra zany. Satria nanao nalorany aina amonjenanao. Ary sarobidy ao anatrehany, manana plasy ambony tena tiany ho anazy ianao. Fantatrao ve zany? Sao dia ianao dia tsy afapony amin'i Jesosy. Sao dia ianao dia tsy afapony amin'ny hoe zanak'Andriamanitra, amin'ny hoe tena hoe zanak'Andriamanitra anao. Fa zany ny tena sarobidy, zany ny tena mahafinaritra, zany ny tena mahafianao faliana hoe zanak'Andriamanitra, manana amin'ny mazava, mandeha amin'ny mazava, mandeha amin'ny fahitsiny. Tsy anjely akory ianao, ny anjely mbola ambany noho ny zanak'Andriamanitra. Azaiko anao zany. Tsy ho an'ny anjely ny naloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny azy fijaliana, ho anao. Sarobidy eo anatrehany ianao. Rehefa tonga any an-danitra ianao manana plasy ambony noho ny anjely. Gabriela, anjely Mikaela, reny miasa hiaro anao. Haleloia! Reny miasa hiaro anao. Ianao sarobidy eo anatrehany tompo. Apetraka ny tompontsika mihitsy zany teny zany. Mandehana amin'ny fahazavana, mandehana amin'ny fahitsiny, mandehana amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mandehana amin'ny fiainam-pibebahana isan'andro. Raha misy tokony hibebahana, tsisy hoe mibebaka zany androany dia zahay dia tsy mibebaka tsony. Isan'andro ny fiainana, fiainam-pibebahana. Raha nisy tsy nety dia elana, raha nisy tsy nety dia elana, raha nisy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia elana. Dia ny tompo manavao sy manitsy manamboatra antsika tsirairay avy. Azontsika ve zany tenin'Andriamanitra zany? Mba tena olona araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika, ary hosolo tena an' Jesosy, ahatonga ny olona angetaeta an' Jesosy. Haleloia. Apetraka any, mangetaeta an' Jesosy ve ny olona rehefa mahita anao? Mangetaeta fiainana ve ny olona? Maniry tena hoe hivavaka ve ny olona mahita anao? Mangetaeta an' Jesosy ve ny olona mahita anao? Fa tokony zany na lasaina bavy le tena filazantsara tena izy fa tsy hoe mitsoka ny olona mahita anao. Aka vola ndray ty, aka dity ndray ty, ame anisy ny kahe ndray ty, fa aka vola ndray. Leo ny olona raha voatra zany ny filazantsara lasaina bavy. Ny filazantsara manome fa tsy maka. Haleloia. Ny filazantsara manome fa tsy maka. Nisy mpianatra pastera zay tany Anosy tany, Anosy be dia avy izy tao amin'ilay épicerie dia za mipetraka teo koa. Miresaka amin'ilay olona izy, avy avany izy sady mitsikitsiky mi, tia misy vaovao mafalo anao izy. Inona ro azo vaovao mafalo? Sao jerena ilay izy ka resaka gâteau concert sa inona vaovao mafalo zany. Mbola haka vola amin'ilay olona efa mba manao épicerie efa sahirana eo. Mbola tia indray mibe anao amin'ny fanohanana zao. Raha lasaina bavy. Rehefa miasa ny tompo dia miasa. Nampiteny ana amin'izay ny fanamasina. Resahako tamin'izay paster zay. Nanazavana amin'ny fahamarinana zanak'Andriamanitra lasaina bavy tsy mangataka zany. Ny zanak'Andriamanitra manome. Haleloia! Ny zanak'Andriamanitra manome. Satria Andriamanitra manome azy, mamatsy azy dia manome. Haleloia! Ny tena pastera amin'ny pastera, Jesosy Kristy ny anarany. Ary o le pastera amin'ny pastera, izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Ary o le pastera amin'ny pastera hoe izaho manome azy fiainana, manome fiainana be dia be. Raha ny pasteranao eto ta ve manome fiainana be dia be, sa maka vola aminao, sa maka didy, sa maka raka, sa tena mikoty rehetrarehetra zay volany aminao any fa misy tsy niditra anay tamin'izao, tsy pasteran' Jesosy zany palazaiko anao. Haleloia! Paoly dia nilaza mihitsy hoe ny fitiavanay anareo tahaka ny fitiavan'ny ray, tahaka ny fitiavan'ny reny, fa na ny tenanay ary ny natolotray hamonjy anareo dia natolotray. Raha lasaina bavy. Ampy izay le filazantsara maizimaizina, le filazantsara nodikotonana, le filazantsara anaovana business, le filazantsara hakana vola.
rehefa tonga ao fahazavana ianao tsy manodikodina ary makamaka vola amin'ny resaka filazantsara, mahaimaim-pona ny filazantsara, ary omena mahaimaim-pona ianao, mizara mahaimaim-pona. Rehefa tsisy eo tsy sitrapon'Andriamanitra zay le zavatra atao amin'ny fotsiny zay. Fa tsy ny olona no vesarana amin'ny zioga maro isan-karazany. Efa nampianarana antsika teto foana le hoe Farao lasa mangeja ny zanak'Israely tao Egipta, dia ohatr'izany ara-pivavahana amin'izao be Farao mangeja ny zanak'Andriamanitra amin'ny resaka vola, diditra, raha maro isan-karazany, ny famonjena tsy azony, ny fiainana mandrakizay tsy azony, ny fahamasinana tsy ainany, dia ny tompo hitsara an'ireny ondry tsy marin'ireny ozy. Ezekela 4:30. Haleloia. Apetraka ny tompo amintsika mihitsy ny tenan'Andriamanitra fa ny filazantsara dia mahaimaim-pona, nomena mahaimpona, mizara mahaimaim-pona. Rehefa misy zavatra sain'ny tompo atao, tian'ny tompo atao, ny tompo mameno enti-manana ahafahana manao an'izay araka ny sitrapony, fa tsy mamakitratra sy mangeja olona. Haleloia. Miteny amintsika Jesosy anatin'izany rehetrarehetra izany. Mandehana amin'ny fahamasinana, mandehana amin'ny fahazavana, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Fa raha hoavy Jesosy, mahitanao amin'ny fahazavana ve? Mahitanao amin'ny fahazavana ve? Perte angentsika raha vao tsy manana an Jesosy. Pertsika raha tsy manana an Jesosy. Very lavitra an Jesosy mihitsy. Manao izay tanora fa mememe lehibe miditra amin'ny fahatahoran'orana, aza tia izao tontolo izao. Aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Aoka normanao norma ato amin'ny Baiboly. Aza manaraka ny lalan'izao tontolo izao, mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana. Fa ny lalana andehananao lalana hety sy tery, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloia. Teny aminao ve Jesosy? Manambara ny fahamarinany aminao ve Jesosy? Fa zao ny lazaiko anao koa nefa, ny hahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra, tsy herinao sy ny tanjakao. Tsy herinao sy ny tanjakao. Jesosy ao anatinao manao an'izay. Zay koa vao mahafaly ray apetraka aminao. Ny ahatonga anao ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra dia Jesosy ao anatinao mihitsy. Rehefa Jesosy ao anatinao, amin'ny fanamasina, amin'ny toetra ao anatinao, dia iny lasa mitarika anao, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha ny tenanao rery tsy mola nateraka indray, tenanao rery mola tsy nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana, ny tenanao rery amahinao rery, dia tsy ho afaka ianao. Andao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy afaka ianao andeha amin'ny fahamarina, tsy afaka ianao andeha amin'ny fahamasinana, fa zay ilay voalaza hoe maizina ianareo fa iny mazava aiza hozy izy? Ao amin'ny katolika, ao amin'ny FJKM, ao amin'ny loterana, ao amin'ny anglikana, ao amin'ny evangelika, ao amin'ny bobao, ao amin'ny omana, tsia mazava ao amin'ny tompo ankehitriny. Le fahazavana raha lasaina bafy tsisy afa-tsy eo amin'ny Jesosy. Rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao, Jesosy mamehery anao anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao le kely ianao le malemy, ianao le tsy mahavita, ianao le manota lava, iny no ahafahan Jesosy, ary le herin'i Jesosy avy eo ahafahanao manao ny sitrapony. Haleloia. Ahafahanao mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny tahoatran'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahazavana, lay Jesosy miditra ao anatinao. Persona io, olona io, fa tsy asa natao, na fikambanana nale, na fianarana ara-Baiboly natao. Zany ity ivelan-dolo rehefa tsy milatsaka ao am-po. Fa ny tena zava-dehibe Jesosy milatsaka ao am-ponao, le fahazavana miditra ao anatinao, le fahazavana manazava ny ezina ao anatinao, ary mahatonga ny fijerinao iova, mahatonga ny fisainanao iova, mahatonga ny fomba fanaonao iova, mahatonga ny namanao ifaneraseranao iova. Haleloia. Dia le fahazavana ao anatinao, Jesosy ao anatinao, tsy mamelanao anao zavatra hafahafa intsony iny. Haleloia. Tsy mamelanao andeha any amin'izay tsy tokony aletsony iny. Tsy mamelanao hiteny izay tsy tokony ho tenenina ntsony iny. Rehefa Jesosy milatsaka ao anatinao. Izay ny filazantsara-mbara aminao androany. Tsy eo amin'ny trano natao tanana ny tiany Jesosy hitoerana. Tsy eo amin'ny trano biriky sy resaka tilikambo sy resaka vato be ny hitoeran'i Jesosy, fa ao am-ponao ny tiany Jesosy hitoerana. Ary rehefa ao am-ponao ny tiany Jesosy hitoerana, ao amin'izay le fahazavana, dia le fahazavana manome hero anao, anohitra fahotana, anohitra ny asany maiza, anohitra izay rehetrarehetra tsy fahamasinana, lay hery ny fanahy, lay hery ny fahazavana, lay hery ny Andriamanitra ao anatinao, mahatonga anao anohitra, atonga anohitra ny fahotana. Haleloia. Averina amintsika izany le fampianarana teoloha teo rehefa izay efa renao azy hoe ny olona anankiray rehefa be voka,
dia rehefa bevoka izy melehibe ny zaza ao anatiny, melehibe ny zaza ao anatiny, dia mitandrina izy ka zay ahasalaman'ilay zaza no ataony. Raha ohatra ka amin'ny tontolo anankiray be sigara tsy mifokafoka sigara, dia inona no ataony? Miala izy. Zay anao mba eto ihany ahy, anao mba eto ihany aho sao dia ny fizika eto mba hanovanova ny retiko. Sepotra ilay zaza ao anatinao ao, fa mila miala ianao. Dia na hiala iaraka aminao koa ilay mifoka sigara dia tsy mifoka tsony. Azonao ny tiany tompo tenenina. Rehefa misy sakay eo na boisson gazeuse, tsy tian'ilay zaza, tsy mandray ianao an'izany rehetrarehetra izany. Rehefa misy hira mikitabataba sy mikorotandrotana, manankarotana aneo amin'ny kibo, na vononao iny na ianao miala. Avy ve ny tian'Andriamanitra tenenina. Rehefa ao anatinao koa ny fanahy masina, rehefa tontolo tsy mahatamana ny fanahy masina, dia miala ianao. Haleloia. Rehefa sary mamoafady tsy tiany ny fanahy masina, ialanao zany. Rehefa fahita lavitra mampiseho fahaltona sy fijangazangana zao tontolo zao, tsy tiany ny fanahy masina, tsy fanerena avy ety ivelany fa ny fanahy masina ao anatinao tsy tamana, satria ianao mandeha amin'ny mazava, dia na pianao ny tele na ianao miala. Haleloia. Satria ilay fanahy masina ao anatinao tsy tamana amin'ny fahotana, tsy tamana amin'ny fahaltona, tsy tamana amin'ny fanapakana, tsy tamana amin'izay rehetrarehetra risoriso kolokolo sy tsy fahamarinana rehetra. Ary masa miala amin'izay tsy sitrapon'Andriamanitra, miala amin'izay fiarahana maloto, miala amin'izay fikambanana amin'ny ratsy, miala amin'izay tsy fahamarinana rehetra. Ary hoy voalaza tato amin'ilay Efesianina teo hoe ny asan'ny fahazavana tsy miara-miray amin'ny asa maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra an'izany. Zany hoe miteny izay tsy fahamarinana na miala tanteraka ao rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Haleloia. Miteny aminao Jesosy androany. Lalany marina hozy izy, sambatra izy raha tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, sambatra izy raha tsy mipetraka amin'ny fitoerany mpaniratsira, sambatra izy raha tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota, fa ny lalan'i Jehovah ny saintsainy andro aman'alina. Raha lasaina bavy ny manovanao ny fanahy masina ao anatinao, miova ny jeren'ny masonao, miova ny zavatra jerenao, miova ny toerana alehanao, miova ny zavatra teneninao, miova ny fiakanjonao, miova ny mombanao rehetrarehetra rehefa ao anatinao ilay fahazavana. Haleloia. Fa raha mbola ezaka ety ivelany io dia tsisy zavatra iovo, tsisy zavatra iovo. Mety reraka ianao miezaka araka ny tenanao, tsisy fiovana. Mahatonga an'io tsisy fiovana satria ilay fahazavana mihitsy tsy milatsaka ao anatiny. Mahatonga an'io tsisy fiovana satria ilay Jesosy mihitsy tsy mibahana ao anaty. Fa rehefa Jesosy no mibahana ao anaty, tsy hainao tsony manao azy fa ny fanahy masina ao anatinao. Haleloia. Ary ilay fanahy masina manome hery anao, ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloia. Zavatra mahazo antsika koa zao rehefa ao amin'ny fahazavana dia zao tsy mahatikena maso olona tsony rehefa ao amin'ny mazava. Haleloia. Satria rehefa tsy ao amin'ny mazava maizimaizina, mahatikena maso. Fa rehefa ao amin'ny mazava tsy mahatikena maso. Ary samy teny tahaka andry Paoly hoe olona va no ilako fitisa Andriamanitra. Fa raha mbola mila sitrakaman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Haleloia. Rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy atao. Rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy jerena. Rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy tenenina. Rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy ale. Fa i Jesosy no ilako fity, Jesosy no ilako sitraka, Jesosy ny matoaty teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy paster, na i apôstôly, na ny diakona, na ny dadako, na ny mamako, fa ny matoaty teo amin'ny hazo fijaliana dia Jesosy Kristy. Ka zay tiany Jesosy no ataoko, zay mahafinaritra ny Jesosy no ataoko, zay mahatonga an Jesosy ho faly amiko no ataoko, zay mahatonga ho masina hidirako amin'ny fahazakan'Andriamanitra no ataoko. Ka tsy mila sitraka manolona intsony ahako. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha mbola mila sitraka manolona, tsy mpanompony Kristy ahako, tsy mpanompony Kristy ahako. Haleloia. Betabe nge manentsika rehefa mitory ny fahamarinana ianao. Betabe nge tsy faly aminao. Betabe nge miteny fa sataniste ianao. Betabe miteny fa fanatika ianao. Betabe miteny fa extrémiste ianao. Betabe miteny fa mpampianatra santoka ianao sy mpaminany santoka ianao. Satria inona dia tafony mangididy sofina izy dia izay zavatra tokony ho henony sy mahafinaritra ny fony ihany ny teneninao. Fa ianao miteny hoe mialahy amin'ny fijangajangana, mialahy amin'ny risoriso, mialahy amin'ny lainga, mialahy amin'ny kolikoly, mialahy amin'ny fahaltona maro isan-karazany. Tsy tiany henony zany, tsy mahafinaritra azy zany. Dia rehefa tsy mahafinaritra azy zany dia ahiliny ianao. Ary rehefa miteny izy hoe extrémiste ianao, rehefa miteny izy hoe mpampianatra santoka ianao, dia hozy Jesosy hoe sambatra ianao raha ratsian'ny olona.
sambatra ianao raha tenen'olona ratsy, sambatra ianao raha asiany izay teny ratsy marary rehetra amelezana anao, fa ohatr'izany natao tamin'ny mpaminany rehetrarehetra teo aloha. Fa lozanao raha toka te hahafan'ny olona ianao, dokafan'ny olona ianao, obinin'ny olona ianao, fa izany natao tamin'ny mpaminany sandoka. Halleloja. Raha lasainabavy miverina ihany ilay teny tamin'ny herin'ny androany, mandehana ny fahazavana. Ny fahazavana dia manitsy izay tsy mety rehetrarehetra. Ny fahazavana dia maka toerana milaza ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, ka nahavery namana ary, nahavery izay manodidina ary, rehefa Jesosy ny mankasitraka anahy, ataoko ny sitrapony. Halleloja. Halleloja. Satria Jesosy nitondra anao any an-danitra, fa tsy olombelona nitondra anahy any an-danitra, tsy atoko-pivavahana nitondra anahy any an-danitra, tsy fikambanana nitondra anahy any an-danitra, Jesosy Kristy nitondra anahy any an-danitra. Halleloja. Ampy izay ny mahatikena maso olona, ampy izay ny matahotahotra olona, ampy izay nataoko hoe lasa hitady hoe tian-dranona ve ty sa tsy tian-dranona. Tiany Jesosy lohany taniana voalohany. Sitrapony Jesosy lohany taniana voalohany, araka ny tenin'Andriamanitra lohany taniana voalohany. Halleloja. Satria ny maître anao, satria ny tomponao, satria no mibaiko anao, satria no tena hoe anadina anao, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary mato anao teo amin'ny azo fizaliana dia Jesosy Kristy. Mandava izay rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandava izay rehetrarehetra tsy ara-baiboly, mandava izay rehetrarehetra mampalahelo ny fanamasina. Halleloja. Akaiky Jesosy raha lasainabavy, mikikika ny fanamasina, mampiteny ny fanamasina. Akaiky Jesosy, ialao izay fahotana rehetra, ialao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ialao izay fikambanana tsy mampahomby, ialao izay fiarahana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, ialao izay toerana mandoto ny anaran'i Jesosy, ialao izay rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa aoka ianao masina miaraka amin'ny Jesosy, aoka Jesosy hanamasina anao. Halleloja. Jereo ireo mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly ireo, rehefa Andriamanitra te hanamasina azy dia ny sotomin'ireo ny ala. Rehefa izy tarika amin'ny Mosesy izay analany zanak'Israely tao Egipta, dia inona nataony? Nisotominy ny ala tao Egipta. Nisotominy ny ala tao fa raha mbola tao Egipta tao dia tsy nahay nianatra tao amin'Andriamanitra, tsy nahay nanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa nisotominy ny ala tao 400 taona nakao ny tany anefitra. Halleloja. Nisotominy ny ala tao. Jona mpanao batisa tany anefitra. Jesosy Kristy 400 andro tany anefitra. Jesosy Kristy ndroana tao amin'ny sinagoga avy eo. Tsy tiana ntsony nitoriany Jesosy tao amin'ny sinagoga, satria nilaza le fahazavana izy, ary ny maizina rehetrarehetra tao dia hita daholy. Ianao rehefa manana ny fahazavana, hijoro anao any amin'ny sinagoga, hijoro anao any amin'ny trano fivavahana rehetra any, tsy araka maizina intsony ianao, fa hitory ny fahazavana, ary eo Jesosy hanamarina anao. Eo ny olona ankahala, eo ny olona anezika, eo ny olona tsy ho tia, fa Jesosy tia anao. Halleloja. Jesosy ho tia anao, Jesosy mampijoro anao. Halleloja. Hoy Jesosy raha menatra ahy ianao dia ho menatra anao koa efa tonga eny amin'ny raha lanitra. Halleloja. Tsara Jesosy raha lasainabavy. Tsara Jesosy raha lasainabavy. Miasa Jesosy aminao. Ianao izay menamenatra, androany Jesosy manome fahasahina anao. Ianao izay matahotahotra, androany Jesosy manome fahatokina ao anao. Ianao izay misalasala, Jesosy mbola manome fahazavana sy hero anao. Halleloja. Tsy mampanina raha halan'ny olona ianao, tsy mampanina izany. Ahoana lazainy Jesosy? Aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mavita mitondra anao any amin'ny fahaveresana, fa matahora izay sady mavita mamono ny tena no mbola mavita mitondra anao manaka any amin'ny fahaveresana. Halleloja. Aza matikena masolona, aza matahotra olona, fa rehefa marina dia ambarao ampitiavana. Ambarao ampitiavana, ambarao fa noho ny fitiavanao azy ny anambaranao an'izany, noho ny natonga anazy anana fiainana mandrakizay no anambaranao an'izany. Androany Jesosy mampijoro anao. Iza no irahako, iza no andeha ho irakay? Amaly ve ianao? Ity Jesosy ho anao. Tsy ho an'olombelona, tsy ho anahy, ho an'i Jesosy. Fa miomana ianao, fa betsaka ny ady, betsaka ny fanenjehana. Tamin'ny herinandro dia nisy olona nanoratra anahy dia nilaza fa hozy izy hoe tsy tian'ilay anadahako tsony aho izy. Zay katolika hozy, fa za fa niala tamin'ny katolika, satria tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny ao, ary tsy Jesosy ny ambarao. Fa za tena niona tamin'i Jesosy ary niaraka tamin'i Jesosy aho, lazaiko ny anadahako, lazaiko manodidina ahy, dia tsy faly amiko izy dia tsy te handray ahatsony ao an-trano. Zany le zavatra mitranga rehefa manana an'i Jesosy ianao. Na ny havanao ary mety tsy ho tianao intsony. Ahoana lazainy Jesosy? Tsy avy antso hitondra fiadanana, antso hitondra sabatra hozy. Amin'izao fotoana izao ao an-trano dia isy dimy, telo hifanohatra amin'ny roa, ny ray hifanohatra amin'ny zanaka, ny vinatovavy hifanohatra amin'ny rafozany. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io rehefa ambara, misy foana tsy dakoro amin'io.
misy foana tsy ho faly amin'io, misy foana nataoko hoe hanohatra an'io, zay misy ny fambaran'i Jesosy. Fa mijoroa ianao amin'ny fahamarinana, mijoroa ianao amin'ny fahamarinana, mijoroa ianao amin'ny fahamarinana. Fa mampahery ihany ny fizanana izay nanabavy zay fijoroana vavobelona fa izy hoe arakaraka ny nasainy nampangina azy vao mainka anteny hoe maty ianao raha tsy manana an'i Jesosy. Ozy izy ngamba antoany hoe efa tsy tia ihany reto fa aloha tena alazerako foana miboba. Fa io resaka filifilmy evangelika anao sy resaka Lourdes sy labozia sy ny rehetrarehetra izy tsy hamonjy anao, tsorona sahala amin'izany ny fahazavana rehefa ao amin'i Jesosy. Zay ny mazava, zay mamonjy ny olona. De efa ho ahilany olona ihany izy, mandra-panilian'ny olona tsara azy, mbola nasesisesy ny ihany tsara ihany ny teny fahamarinana ny fiainana. Haleloia. Fa na hoela na hoaingana iny, Jesosy tsy maintsy hiasa ao anatin'iny teny iny. Azon'ny olona fiainana, azon'ny olona fiainana. Haleloia. Apetraka amintsika izany fa zay ny mazava. Aleo mazava mitondra fiainana. Toy izay ao anatin'ny aizina miolikolika mitondra ho any amin'ny fahaverezana. Vonina venao hiaraka amin'i Jesosy. Vonina venao hiala amin'ny ratsy. Vonina venao tena androsy hiaraka amin'i Jesosy ka andeha amin'ny fahazavana. Fa androany Jesosy miantso anao. Miantso anao Jesosy. Reraka ianao raha lavitra azy. Reraka ny fahotana ianao raha lavitra azy. Reraka ny anao sitrapon'Andriamanitra ianao raha tsy Jesosy mihitsy ny ao anatinao. Miantora aminy androany. Miantora aminy androany. Ary tena ianao fa tsy mahefa naninina fa ao aminao Jesosy. Apetrao aminao fotsiny safidy, anao sitrapon'Andriamanitra. Apetrao aminao fotsiny safidy, andeha amin'ny fahazavana. Dia Jesosy ianao ny ambiny. Amen. Avy ve zany teny zany? Apetrao fotsiny safidy. Ohatra lazain'ny Davida hoe apetrako ny foko ankatoy ny didinao, mandrakizay hatramin'ny farany. Apetrako ny foko ankatoy ny didinao, mandrakizay hatramin'ny farany. Andriamanitra manao ny ambiny. Haleloia. Andriamanitra manao ny ambiny. Fa rehefa mivojenao teo amin'ny azy fijaliana, izy koa no hanafaka anao amin'ny fahotana rehetra, hanafaka anao hatramin'ny farany, fahasoavana, fahasoavana. Haleloia. Iza ny vonina ho an'i Jesosy. Haleloia. Iza ny vonina tena hoe hanapa-kevitra misy hoe tena hanao sitraponao Jesosy ary tsy ala aminao intsony fa hanao izay sitraponao rehetra. Haleloia. Saotra an'i Jesosy zany. Zay ny zava-dehibe. Zay ny zava-dehibe.